tonga dia tsikitsiky be ny atolotro anareo manaraka nyity fandarana akon'ny candidat larina fa 5 ity manao ana daholo tsika rehetrarehetra akory jiaby karakory jiaby olo jiaby mbala tsara tsika avako aby tonga tsika ato am'ty fandarana ity fidio dada larana fa 5 zao efa be da be anareo manaraka n'ilay fandaharana na mifahita lavitra indrindra ao amin'ny Facebook satria fahita fa efa maro ary miakatra foana ny vue ao anatin'izany ka amboarina le izy innovation ozony candidat zay de amboaritsika le izy iaraka iasitsika ao anatin'le izy noho izany andao iresaka nytiako tenena ahoany hoe andao iresaka mety rapitso mety raha afaka pitso fa ny tena tiako aloha zao de raha rapitso nareo mandefa ohatra tsy haiko ohatra fotsiny hoe resaka ohatra hoe mba nyty propagande ty ohatra hoe mana cover nareo ohatra hoe zay andehanao cover kely an'Hira Faneva zavatra ohatra an'izany de alefaso aty amin'ny tena hoe ty page official ny MBS ty zany hoe raha mahita an'le vidéo inareo zao de tsy mila mitady hoe aiza ary no alehako fa le soratra hoe MBS kely eo ambony io fotsiny clique anareo hoe clique de rehefa vao clique le izy de atao j'aime aloha pic atao j'aime atao like de rehefa vita ny like de alefanareo le izy nataonareo amin'ny afatra miafina ohatra de efa mety fa tsy maintsy voarainay aty karaha ohatra hoe ao an-trano nareo de ohatra hoe mpanohana ny dada daholo nareo de alefa sary hoe ohatr'izao zay ato fa ny tena tsara aloha vidéo ary de ho alefa eto amin'ity fandarana ity fa alao aloha arahantsika hoe taiza ny candidat-tsika de inona ny zavatra nitranga tany ka izao tsika de anaraka ny fahatongavan'ny candidat-tsika larana fa 5 tany Antsiranana ao de ho jerevantsika aloha zay de aveo toiziko ihany ny resaka ao jerevo aloha tany Antsiranana ny candidat larana fa 5 fidio data eo mpanangana fa tsy mpandrava isika fidio ny candidat larana fa 5 Program amboniny tanany soratinony teboka rody midina andalatra ny lalana fandripahalema sakafo sy fampianarana voly sy fiompiana fahasalamana jiro mazava teknôlôjia asa sy rano fisotro madio fialamboly fizahantany tena fala tonga eto Antsiranana ka de miarahaba anareo le vo tonga teo hoe tata no mipetraka ro amin'ny 70 andro sotra betsaka rokana Antsiranana mbola tsara sotra n'Andriamanitra fa tonga samatsara eto ary nataoko tsy tara mihitsy ny fotoanako hoe aonjy any Antsiranana androany reto nareo vaoka marobe tsy nitambadana na mividina fa tonga ho azy amin'ny sitrapody ty fotoanatsika ty anananareo fanantenoana ao amin'ny avy ary indrindrindrindra ijironareo hitrakanareo fa malagasy zay malagasy aloha zay vao ny afo voalohany inona ny manifesto an-dala de zao hoe tsy maintsy ataotsika tafarina aingana de aingana ny fiaina ny voaka malagasy rehetra eto Madagasikara de zao zany le slogan-tsika amboarina indray ny lalatsika eto Madagasikara rehetra tsy misy jalo zao lafa makany Antananarivo zany lalana rian'ino tisy mijanona ty rian'Ivran zay lalana makany akaiky eno ako tany ako tena mijeriny io hoe ary tena mahafantatra de dada koa anao zazo atao mba tena ampiova tanteraka ny tena voaka amerina indray ny fandriampahalemany dada minonareo faharoa amerina ny rafitry ny fitsaboana tsy maintsy eno tsara le teny ato amerina ny rafitry ny fitsaboana amin'ny ambaratonga rehetra iantohana ny fahasalaman'ny vahoaka fitsaboana manaraka ny teknôlôjia rehetra fanamboarana reny fitaova mpiterahany reny fitaova pitsaboana
topasalamana centre de santé de base ary ny hôpitaly tsy maintsy vitatsika reo minona reo azy zany ny amerenana anay a nitetika asa fampianarana zao atavinatsaina tsy misy mitsy firenena eto amboniny tany ka badiny lo amin'ny kandroso tsy maintsy ampianarana zanatsika de zao koa ihany ameo mpampianatra fantatra fa mahina reo fa izao tsy maintsy mila fanofanana efa nanaiky le olona mpanofana avenivelana efa nanaiky ny olona mpanofana avy-toerana ilaina ho fanina reo satria sy fotoanareo la ny andro miandro fotonay azy ankaramanay kely ny fivelomanay zao hoe zao tsika hiasa ampandrosan'reokizy zao ampahain'reokizy zao averina mianatra ny ampianarana dao ny zanaka malagasy rehetra amile hoe éducation pour tous ok dia tsy maintsy omena alakity scolaire dao zany ankizy rehetra manera Madagasikara tsy maintsy omena azy io ampitombona ny fidiram-bola any am-paosiny voaka malagasy fametrahana tontolo manampy amin'ny famoronana asa dia rehefa miakatra nefa le vola any am-paosy tsy maintsy miasa ho azy vo miny tombonay a satria ampiakatra ny famoronana asa fampitombona aingana miarakarena ho an'ny rehetra mihitsy io a fampandrosona maharitra ny tanàny lehibe sy ny tontolo ambanivohitra fampirobirobona ny orinasa madinika ny salatsalany famoronana ny fivarotana vokatra zero nareo tsaty atia de gora mbola nisy manga de aty any manana manga tsara amboatsika io tsy misy manana manga toy io na ny Washington na tany Paris na tany Japon manga de gora zao malazy amboatsika ty tena amboatsika ty zay mahatonga an'io zay na voka manifesto tato anaty tato tsy maintsy ataotsika ny fampiroboroboana mamorona fivarotana ny vokatra sy ny fahazahoana zezika sy masombolona fanamorana ny fahazahoana famatsimbolona io ny tena vadiran'olona mihitsy malagasy raha hoe malagasy mingavy ery bo meo re eny mampifilafilo meko tsy meko meny ny farany fa manomboka dady tonga zay ny banky ataotsika manamorana malagasy hitako mihitsy ny raha ohatra ka hoe orinasa malagasy na malagasy misambola zao zany ataotsika slogan malagasy aloha Madagasikara aloha zany any fa tsy raharantsika fa malagasy aloha Madagasikara aloha azao zany tena so mihitsy le ampipoatsika mpanangana fahatsi-pandrava isika fidio ny kandida laharana 520 hitatsika fa any amin'ny faritra tena be da be koa ny namantsika miaraka amin'ny atao Antananarivo ohatry ny faritra rehetra tena feno ary mientanentana daholo ka izao indray averiko any le resaka sady miverimberina eo zany zay ny tenako anareo hoe ny anton'izay fiarahantsika miasa zay de mba ampiaina an'le filinina atsika miaraka eto am'izay mba misy zavatra vaovao foana miseho isan'andro zay ny teneniko hoe tsy ny teniko ihany no arahanareo hoe zay zavatra ny teniko zay fa raha ohatra hoe mana hevitra nareo de alefaso ao anatin'le afatra miafatra hitanareo zany le rehefa tena oetin'le afaliana de lasa ohatry ny bilisatra kely ny zavatra teneniny rehefa ataovy ao anatin'le afatra miafina ao amin'ny page officialny MBS klikena fotsiny le izy de efa alefanareo le izy de zao tsika anaraka ny fandehan'ny candidatsika tany Mananara Nord jerevone laibe eo mpanangana fahatsi-pandrava isika fidio ny kandida laharana 520 any Marisy Leste zaheo ny fagnamboarana lalagna ho avy fe fagnatsarana ny fampianarana indrindra fiainana pirenena amboarigny tsara ara-dalàna mbola izy rery aloha na vita lalana hatramin'izao sy mba be ny lalana de mbo mila averina eo izy
mba amerina lalanay programme nasanare zany mirindra tsara eritreretinay fa azahoanay tombotsoa amin'ny tampitagnana fandriagna baratra mba hagnavotry zahay amin'ny jaly ya nampandroso ny tany tamin'ny fotoany izy teo mandroso ny tany nandry ny tany numéro 25 dia magnentigna zahay hoanitsika mpividy vaoaka malagasy handatsaka amin'ny numéro 25 io marque Ravalmana mampirisiky ny vahoaka mba rotsika aminazy manentana ho an'ny vahoaka rehetra eto Madagasikara mba hirotsaka hirona ary ahay safidy amin'ny mpifaninana rehetra atao anatin'ny le olona nilasaka zany tokony samy safidy amin'ny ahay safidy tsara amin'le fidiny ary mampirotsaka koa mba hifidy any dada fa aoka mba tsy very lalana aka numéro 20 hatrany 25 any atsika mpanangana fahatsi-pandrava isika fidio ny kandida laharana fa 520 hitantsika amin'izany zay ny tenenako anareo hoe aza mana mihitsy anareo raha tsisy t-shirt nareo manaova akanjo fotsy de tonga avy any Ambozatovo izy amin'ny malala mety misy mahazo tapoky nareo mety misy olona nanamboatra tany de misy ambony de hoe tiaro anao tsy fantatra daholo zany anio izany aza misalasala mihitsy de zay ny teneniko hoe amin'ny asabotsy zao eo amin'ny kianjan'ny Ambozatovo ny fotoana rapitso ho apiko ihany ny fanazavana hoe amfiry tsara le izy ana fa raha araka mazatra aloha de amin'ny roa le izy eo de ny maraina manomboka ny valo ny carnaval ya de zao hoe tsika marana an'ity androandroany ty de anaraka cliptsika zany koa zao zavatra anankiray misy olona entanimpo ny mamorona hira ho an'ny dada ho an'ny laharana fa 520 fidio de nalefa ny tatia de nalefa de mandeha de eny ny olona rehetra de andihizana ka andaony arahantsika zay zavatra zay mba hitenenako hoe mahazo manao koa ianareo eo alefa ho ary mpanangana fahatsi-pandrava isika fidio ny kandida laharana fa 520 marque Ravalmana 520 marque Ravalmana programme ambonin'ny tanan soratinony teboka rody midina andalatra lala fandripahalena de zao natao voalohany amboaritsika indray ny lalana eto Madagasikara zay aloha voalohany tsy maintsy ho vita ny lalana na fomba ahoana tsy maintsy ho vita itony terrain d'aviation tony amboaritsika dôlana zay no anaty hoe amboarina indray ny lalantsika eto Madagasikara kaza matahotra nareo mananara tsy toko amonazao tsony ianareo averina fandripahalemana amin'ny lafiny mety fiarovana ny olona sy ny fananana ny taniny ny fitsarana tsy maintsy amboarina tena tsara marina ary ninina ny ady amin'ny tsy fahampitsakafo nola ny olona rehefa nola ny olona de lasa makamaka ny zavatra lafeno de omena ady ny tsy fandripahalemana zany ataony dada zinanany malagasy sakafo fanao sakafo dada vita zinanatao azorao tsy maintsy ataotsika zany dina koa manaraka amin'ny fandripahalemana omena fitaovana tena araka ny teknôlôjia vaovao mpitandro ny filaminana rehetra maramila zandary polisy averina indray ny rafitry ny fitsabona rehefa miaro ny olony dada tsy hoe ny olona metraketraka sy mangalatra sy mamosy ny reo le faharovana koa izy amin'ny tsy fahasalamana eno tsara amerina ny rafitry ny fitsabona amin'ny ambaratonga rehetra iantoana ny fahasalamany vahoaka malagasy rehetra tena tsy manana ny asy maizy azy tsony ny mpampianatra nefa tsarovo tsara fa tsy ohatra zao dada raha tsy tsara ny mpampianatra ka hoana ntsy karakaratsika reo noho izany zany ianareo mpampianatra aza matahotra fa tsy maintsy omena ny asiny omena ny fampifoanana hofanina ndre mandeha misy iteny mpampianatra zay fa mahay ianareo manaiky fa 5 taona zay lava ihany zany fa aloha hofanina kely ndre mandeha de zao reo zanatsika ireo tsy maintsy omena ny kit scolaire tsy maintsy omena izy ary tsy maintsy omena blouse ohatra le taloha mba hitovy dôlo ny zanaka manana sy ny tsy manana
mba hitovy izy anatsakony manaraka tsy maintsy mena sakafo reo ankizy reo zay reka am'tina scolaire koa mena azy manaraka tsy maintsy ampitombona ny vola ny fidiram-bola ny voaka malagasy noho izany zany a tsy maintsy ataotsika sy ampandronaigna an'ity firenentsika ty dimy amby roapolo markaravany manana dimy amby roapolo markaravany manana programme amboniny tanany soratinony teboka rody midina andalatra ny lala fandripahalema sakafo sy fampianarana voly sy fiompiana fahasalamana jiro mazava teknôlôjia asa sy rano fisotro madio fialamoly fizahanta mpanangana fahatsim-pandrava isika fidio ny kandida laharana fadimy amby roapolo rehefa avonjerany itsika de ilaza vaovao anareo a tamin'ny sabotsiny izy teo ambojatovo de amin'ny sabotsy mbola misy eo ambojatovo ka noho izany entany daholo indray ny namana fa atsika ndray ambojatovo ary alohan'izay de misy carnaval lehibe ohatriny reny la ataotsika tamin'ny asabotsy ireny fa ho ataotsika amin'ny asabotsy ho avy izao ary de mety miova ndray ny lalana ny trajet zany mety tsy lela trajet teo itsony fa trajet hafa fa eto zany de am'ty herinandro ty de anamafy an'izay zay antso zay foana hoe amin'ny sabotsy a raikitra ndray e hitafatafy eo ambojatovo eo ndray tsika ampiseho an'le danse be tsika sy le ho fanohanatsika any candidat laharana fadimy amby roapolo zao a rehefa ohatran'io rehefa misy etrotran'io a de mantany foana ny olona ndray saranga le t-shirt anay a teranga zay ranga tsy afaka mandefa tsisy t-shirt le ty zay aza menatra hoe menatra ve nareo raha ohatra ka tsisy an'le t-shirt de nefa andeha hoe tsy mana t-shirt mahazo makeny nareo ary ty ny zavatra resahako anareo teny ambojatovo a tsy voatery hoe nahanan'iny t-shirt mitovy iny daholy fa ny sasany a nanao ny azy mihitsy nanamboatra izy amin'ny finiavany manokana tsy hoe tsisy ny teny hoe orzala manaova t-shirt nareo tsy zay le izy fa ry zareo mihitsy a no nanana initiative hoe andeha namboatra t-shirt zay ary tena milay le izy a tena tsara ka izao a raha ohatra hoe eo ampanaovanareo de itena hoe mihitsy a tokony alaina sary zay manamboatra an'le izy de teneno a na tonga de alaivo sary le vidéo nareo manamboatra an'le t-shirt de alefa asoty aminay de ho alefatsika eto le izy ka izao a hojerevantsika kely mipatany zany tazany hoe tany ambojatovo zany a reo olona miaraka amin'ny t-shirt zany zareo ny nanao azy a ary tsy vitany hoe t-shirt fa ny sasany ary zavatra hafa mihitsy jerevany hoe nigadina ny tamin'ny roora fotoana ny fanomezana teto ambojatovo naseho n'ireto vahoaka marobe ireto androany ilay tarigetra hoe tonga miaraka ny fanomboana miasa miaraka ny fahombiazana tsy nisalasala avy hatrany ireto mpanohana na neo hevitra fa fantatra izy ireo ny olona mahavita manarina ny Madagasikara sy mampandroso izany natokavako aty a de anohana ny data satria data ihany zany tena mavita ty fireneny ty de zay maka anazy ny antony atokavako eto tompoko de anohana ny dada marika ravalomanana zay mitondra numéro 25 toanako izy satria hitako fa izy no mavita ny ty Madagasikara ty mba hoentana fahamarinana sy fahamasinana hatramin'ireo tanora vao feno 12 taona amin'ny ty taonty aza de resy lahatra tanteraka fa ny candidat marika ravalomanana no anehoan'izy ireo ny safidiny voalohany no ireo fandaharana asa zay efa nahitambokany hatramin'izay betsaka nitaka zavatra hitako tamin'ny natao marika ravalomanana de resy lahatra ny fidy anazy natongavanay ty fidy numéro 25 vidany marika ravalomanana satria efa izy hatramin'izay izy mavita manova Madagasikara resy lahatra satria izy ny hitako fa mpandrosan'ny fireneny ty sady mahavita azy fitiavana tsy misy takalony izay no azo amehezana ny fahatongavany ireto vahoaka teto ireto fitiavana ny data zay ty any data foana zany zay hatramin'izay zay mpanohana ny data mihitsy anga mila zantsika atsika tonga de manohana tsisy fanamatam-pasana fa tonga de tonga fotsiny tsika
ndraidraidratrany ancuisine zao zay a mandeha tongotra mbola tsy mihinana na dia hoe voambary ray ara fa tena vokatry ny fo fitiavana tena finiavana tsy nitambazana ininona fa mandeha ankizy ay raha tonga avako aty zany a dia manohana ny dada amatan'olana tsisy karama sady safidinay a tsy voavidy foana 0 ariary zanaky dada zany tsy mikarama. Isan'ny fanao ny kandida ho filoham-pirenena ny mizara t-shirt ho an'ireo vahoaka. Teto kosa dia niporofony ireto mpanohana ny kandida marika Ravalomanana ireto fa tsy mangataka izy ireo fa manohana. Tena fitiavana ny dada fotsiny mihitsy ny nanaovana reto fa t-shirt anay fotsifotsy tao an-trano reto no nentina tetsy Ambohijatovo tetsy nasiana ny logo ty sy nasiana ny tafara. Azoko fanomezana tamin'ny dada Ravalomanana ty noho ny fitiavako anazy dia nizairina dia natao akanjo ohatran'izao. Anisan'ny mahafinaritra anao mihitsy manao an'iny ary dia sarotiny mihitsy ny candidat antsika amin'ny zavatra iny satria rehefa mandeha le mozika dia misy toromarika zay anatin'iny hoe rehefa mandeha le dia etsilony tanana mbola tsy mihetsika rehefa mandeha le hira vao mandeha makaty havanana ny tanana ya tsiaritra iny zao a anisan'ny nafinaritra anany tenin'ny candidat antsika teo hoe sady mahatsikaiky satria zay moa dia anisan'ny candidat antsika zay manana an'izay fampimezana kely zay izy rehefa mihaino ny kabariny satria hoe na trano Washington ary a tsy misy manga tsara ohatry ny manga boka Diego milay zany a ya dia averiko ihany aloha mandrapa andefasako ny sary manaraka dia ho resako ihany le izy am'le vidéo ho postenareo makaty amin'ny MBS zany hoe tsy voatery hoe cover le izy a fa ohatra fotsiny hoe manohana azy ianareo ao an-trano a dia maka sary fa atao vidéo any tena tsara dia ohatra koa hoe manao slam mahay tononkalo mahay slam dia alefasy fa araisina ary dia ho alefa eto amin'ity fandarany ity ary mbola isy ary andro anankiray raha ohatra ka ilainy zany a dia ho avy any ho ao aminareo zany dia hitondra caméra dia hoe noko ny zavatra teneninareo a dia zany antanitany anareo any raha ohatra hoe tsy afaka makaty ianareo na iza koa moa afaka mety ndray andro any mety misy invité tapika eto tsy fantatrareo mety misy invité ao ambadika eo matoa amin'ny teny an'izany fa tsy fantatsika zany fa mety tsy andro any sa fa mety rapitso zay ny teneniko anareo hoe misy foana ny innovation a ary miakatra mandroso foana antsika mandrapatonga ny daty io malaza be io amin'ny fafitony volana novambra ho avy zao eo ny fanombohana fa iakatra foantsika ya dia zao tsika aveko any zay resaka zay rehefa avy eo a fa anaraka ny vox pop tany a Mandritsara dia miveranao tsika avy eo ary na premier tour na deuxième tour le ritsy mitsatsake fa zasakatsakana na fay marika Ravalomanana efa mahita ny lalana zany eo amakandada zaho amakandada tena makandada fa zafala manakitaba fa mino fotsiny any orsande fa vitatsika zany Ravaliani wanu mafite fantatrao zane kade minufu chinya 25 le numéro 25 le numéro 25 le numéro antade 25 le numéro 25 le numéro 25 le numéro antade Eva fantaro yan fatatan zaraf to vampianatre Mpamboly sy mpiompiny anazy tsy nataony ambanjavatre ka mahazo matoky anao fa ho toy zany dadany lalana izy tsy mba nangorom-pananana zany eo amatoky andada zaho amatoky andada dia matoky andada fa zafala manakitaba fa mino fotsiny any orsande fa vitatsika zany Ravaliani wanu mafite fantatrao zane
tsy fole pare pare ka ny asa vitany fampitsarana fa tsy kolokole ok ok firy le nume jereo kely ny tableau 25 le numéro 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 tena makandada fazafalo manakitaba manakitaba fa mino fotsiny ana zande orzande fa vitatsika zany ravalian 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 io ano mavite fantatrao zany fantatrao zany ka de mino fotsiny any 25 le numéro 25 le numéro 25 le numéro antade 25 le numéro 25 le numéro 25 le numéro antade 25 le numéro 25 le numéro 25 le numéro antade 25 le numéro 25 le numéro 25 le numéro antade marobe zava-pitandady lalana tetezana sekory hôpitaly mifandripalemana amin'ny lamina tsara kits scolaire ho an'ny mpianatra sy ro sisa maro tsy voatanisa ka hoe tombavaka mino fotsiny any enonareo zany Sharon nanao an'iny hira iny ary anisan'ny tena mahafinaritra na anatin'iny hira iny de ao le fiantsonany candidat atsika laharana fa 5 satria rehefa eny ivelany eny rehefa miresaka mantsy de hoe ravalo ihany mantsy ny teneniny tao hoe ravalo ihany fa tsika rehetrarehetra malaly fa rehefa miresaka de izany an'lahy za raha ravalo ihany tsisy ohatrany ravalo zay ny tiavako an'iny hira iny satria voatonona daholo hoe dada fa rehefa miteny an'le ravalo am'izao de ravalo laharana fa 5 fidio zay de ametraka velomanareo fa mbola veriko ihany amin'ny sabotsy ny fotoanatsika eo Ambojatovo miaraka amin'ny carnaval de ny lalana fotsiny holazaina aminareo ihany hoe avariny lalatsika fa satria tsika tamin'ny herin'ny tary zay de averiko ombieny hiara-iasa ho atsika zany hoe ianareo andefa video aty aminay io zay tianareo zay hitanareo fa fihetsepo avy any aminareo de izahay mandefa azy zay le miasa miaraka tsy voatery ny tena tsara aloha hoe cover satria mba hitinareo mihira an'le hira faneva fa tsy voasakanao anatin'izay ianareo fa na tononkalo na hirahira ny foronina atao video fotsiny la izy na ohatra hoe video nareo ao an-trano fotsiny hoe reo zay manohana ny dada laharana fa 5 de alainareo sary amin'ny telefôna de fa mety fa tsy voatery hoe mandeha manova caméra nareo na hoe iantso mpanatotosi nareo fa nareo ihany ary iny ary ny tena tsara hoe tena zay eo ampelantanana no ampiasaina zay le innovation ka izay ry zareo tapitra ny fandaratsika androany de rapitso amveriny eo indray irinany enganye mba efa ho tonga lay video avy any aminareo nasomba ny ray fotsiny ary de manaraka ny atrany ohatran'le lamody am'izao hoe en Facebook zao efa misy an'le hoe challenge de asa mety misy challenge tapaka miforona eo anatrehan zay zareo laharana fa 5 fidio dada zay babay zareo rapitsondray io Dimy amby roapolo